hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Amin'ny mpifaliana lehibe indray no iarabanay anareo rehetra manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Manohy hatrany ny fianarana ny taridalana amin'ity telovolana voalohany amin'ny taona 2024 isika, izay nampitondrana ny lohateny ankapobeny hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosianina. Tamin'ny lasantsika dia niresaka ny antony fisaorana sy ny fivavahana. Noresahana tamin'izany fa velom-pisaorana fony apôstôly Paoly rehefa mahatsiaro ireo olo-masina ao amin'ny fiangonana Filipi izy, satria nanaiky ny filazantsara izy ireo ary miompo aminy hampandroso izany filazantsara izany. Ary rehefa mivavaka izy dia mifantoka tanteraka amin'ny hafa ny vavaka ataony amin'ny fiangonana manontolo sy ny firindrany izany fiangonana izany tsara. Anindray dia resaka ny lesona fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe fiainana sy fahafatesana. Mety eritreritra ianao fa momba ny fiainana sy fahafatesana fotsiny angamba ity lesona ity. Nefa raha ny marina, ny atsasan'ny farana amin'ity lesona ity dia momba ny firaisan'ny finoana. Koa angamba mety hoe tsara kokoa ny andovana ny lohateny hoe fiainana sy fahafatesana ary firaisana. Ny namanareo sy mpanomponareo Dr Jean-Jacques Andriamparany no manolotra ny fotoana eto androany, izay marihana trano fa tsy mpampianatra ao akory fa mpiara-mianatra aminareo ihany. Mialohan'ny anomboantsika izao fotoana izao ary dia manasa antsika hiaraka anotrika ny lohantsika isika hivavaka. Rainay eo izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny tombonandro izay mbola omenao anay indray androany. Mbola afaka manonona fiderana ny aranao masina izahay. Tsy mendrika nefa izay tompo, na dia ny anonona izany anaranao izany aza. Mamelara eo ny elokay. Diovo ny fonay ary sahasa madio izay mba ho afa-keloka. Misaotra noho ny teninao izay nomenao noho ny fiasan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly Paoly izay nanoratra an'ireto taratasy reto, tsy ho an'ny Filipianina sy Kolosianina ihany fa ho anay rehetra ihany koa izay miaina amin'izao andro farany izao. Mivavaka izay raha eo, meo anay ny fananao masina mba hatakaranay ireo lesona izay teny ilainao anay, izay manomana anay ho vonona ny fiavianao tsy ho ela amin'ny ranolanitra Jesosy. Ary mba hanafainganana koa izany fiavianao izany, ka dia mba ho vonona handray azy izay rehefa tonga izy. Mangataka aminao raha eo, ho an'ity namako eto ity koa izay mihaino izao fandarana izao eto amin'ny Hope Fire Radio, mba hanampianao azy ireo amin'ny zavatra rehetra ary aza mahafoy na mahasaraka azy ireo ianao, atsaky-pany mandrakariva ny fanantenana izay zaraina isan'andro eto amin'ity onjam-peo ity. Fa tonoana izao vavaka izao no anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, amin'ity herinandro ity ry mpiara-mianatra malala dia andinika fampianaran'i Paoly momba ny firaisana sy ny toe-tsaina izay tokony ananana rehefa miatrika fahorinana fahafatesana no ny anaran'i Kristy isika. Hoy Martin Luther King Jr. indray mandeha hoe raha tsy nahita antony izay avonona ny ho faty ny olona anankiray dia tsy mendrika ny ho velona izy. Io teny nambaran'i Martin Luther King Jr. io dia manasongady raha ny mahazava-dehibe ny fananana antom-piainana na foto-kevitra lalina izay mamaritra tanteraka ny fiainana. Maneho izany fa ny tena tanjon'ny fiainana dia avy amin'ny fanoloran-tena ho an'ny zavatra anankiray lehibe koa noho ny fiainana tsotra fotsiny. Mitovy amin'ny fanoloran-tenan'i Paoly ho an'i Kristy izany. Araka voalaza amin'ny Filipianina 2:20 izay tenjentsika manao hoe fa Kristy no antony havelomako ary fahafatesana no azoko tombony. Teny mahery vaika izy io, moa ny fitadiavana sy ny heviny ny lanjan'ny fiainana amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny fanoloran-tena ho amin'ny finoana na iraka manan-danja ary mampirisika ny olona hiaina am-pinoana sy hanana fahasahiana ary tanjona mazava. Tsy teny pokaty koa izany, fa vonona marina i Paoly ny ho fato an'i Kristy. Izao ny ambarana ao Romana 12:9 manao hoe
fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo koa amin'izany na velona na maty isika dia ho an'ny tompo ihany ary ny afara tamin'izany koa ny fiainany araka izay voalaza amin'ny Timoty 2:5-9 ary dia nambarany koa raha ny tenin'ny voalaza amin'ny Salama 4:2 raha nilaza izy manao hoe fa noho ny aminao ny hamononanay mandrakariva toy ny ondro vonoana no fijeranay. Izany no mahatonga antsika tsy ho gaga raha mahita ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana 4:20 manao hoe vao miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao tsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko fa izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Noho izany dia niaina sy ny maty ho amin'ny filazantsara Paoly. Amin'ity leson'ity dia hifantoka amin'ny loha hevitra telo lehibe tsika ary ireo koa no fizaran'ny lesontsika. Ny voalohany indrindra amin'izany dia hoe ny toe-tsain'ny Paoly miaina sy vonona ho faty ho an'ny iraka. Fiainana izay mifantoka amin'ny asa misionera. Ity dia sitonina amin'ny lesona Alahady sy lesona Alatsinainy. Ny fizarana faharoa indray dia hoe ny fahafatesana dia toy ny torimaso. Ary ambara eto amin'ity fizarana faharoa ity hoe ny vahaolana dia ny fitsanganan'ny vatana amin'ny maty fa tsy ny fanahy tsy mety maty. Ary dia sitonina avy amin'ny lesona talanta ity fizarana faharoa ity. Rehefa miresaka momba ny fiainana sy fahafatesany Paoly dia mety hahatonga fisarivorotana kely izay zavatra izay. Dia mila diniantsika akaiky izany amin'izay fotoan'izay io zavatra resahan'ny Paoly io. Fizarana fahatelo indray dia hoe firaisanao amin'ny Kristy. Satria miady ara-panahy isika dia mila fitaovam-piadiana marina sy firaisana. Ity dia sitonina avy amin'ny lesona Alarobia sy Lakamisy ary aka zavatra kely amin'ny lesona Zoma ihany koa isika. Eny ary mpiara-mianatra malala iroso amin'ny fizarana voalohany isika. Fizarana voalohany dia mitondra lohateny hoe ny toe-tsain'ny Paoly miaina sy mivonona ho faty ho an'ny iraka. Sitonina amin'ny lesona Alahady sy Alatsinainy. Ao amin'ny Filipianina 1:7-10 Paoly dia mampiseho toe-tsaina miavaka na inona mitranga aminy. Ny tanjony dia iray ihany hanandratra an'i Kristy. Ho Paoly amin'ny Filipianina 1:10-12 ary vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatro fa ho tonga famonjena ahy izany noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy araka ny hafatratry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy ahazo henatra aho na amin'inona na amin'inona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazana Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Raha zavaina izy io tontolo-kevitra io dia izao hoe voalohany indra any am-ponjy Paoly eto. Miandry vokatry ny fitsarana azy izy ary manana toe-tsaina miabo izay zava-dehibe kokoa noho izany famontsorana azy ho afaka izany. Milaza Paoly eto fa mino izy fa ho tonga famonjena azy izao toe-javatra mandalo azy izao noho ny fivavaka ny fiangonana sy ny fanampin'ny fanahin'i Jesosy Kristy. Ary dia ambaran'ny Paoly ihany koa eto fa hoe manana fanantenana mafy izy fa tsy hamenatra azy zavatra miseho ary dia ambarany ihany koa eto fa manana fanantenana mafy izy fa tsy hamenatra azy izay zavatra miseho amin'ny fotoana io na amin'inona. Ary dia ambarany ihany koa fa manana fanantenana mafy izy fa tsy hamenatra azy izay zava-miseho eo na amin'inona na amin'inona. Ary amin'ny fahasahiana no anambarany koa fa na velona izy na maty dia Kristy no asandratra eo amin'ny tenany. Izany no miteraka ilay fanambarany malaza ao amin'ilay tsenjery manao hoe fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Paoly dia manana toe-tsaina miabo na dia any am-ponjy aza. Tsy miventy izy hoe ratsy amiko ity fa mijery izy hoe ahoana no anandratana an'i Kristy amin'izao toe-javatra izao. Ny tena tanjony izany amin'ny zavatra rehetra dia ny hanome voninahitra an'i Kristy. Ny zavatra voalohany momba ny toe-tsain'i Paoly dia ny hoe niaina izy ary vonona ho faty mihitsy aza mba ankalazana an'i Kristy. Anandratana ary hanomezana voninahitra an'i Kristy. Ho azy, izay ny lohalaharana amin'izay rehetra ataony. Ka amin'ny faran'ny andro na ny fiainana izany na ny fahafatesany dia ankalazaina hatrany Kristy.
misy andalateny vitsivitsy hafa ihany koa izay tiako resahana amintsika ao amin'ny Galatiana. Galatiana toko voalohany dia 2:20 ka hatramin'ny 4:20 sy ao amin'ny Tesaloniana faharoa toko voalohany 1:20 sy 2:20. Ary mahita ohatra n'io toetsain'ny Paoly izay mitovy amin'izay soratana Filipiana teo ihany koa tsika amin'ireo toko sy andinindreo. Vakentsika ary Galatiana toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 4:20 manao hoe: ary tsy mbola fantatry ny fiangonana ny Jodia izay ao amin'ny Kristy ny tarehako, fa nandre ihany izy hoe ilay mpanenjika antsika fahiny, indro io izay kehitriny mitory ny finoana izay andravany fahiny, ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho. Tesaloniana faharoa indray toko voalohany 1:20 sy 2:20 dia manao hoe: ary izany no angatahany mandrakariva aminareo mba ataon'Andriamantsika ho mendrika amin'ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba ankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary ianareo kosa ao aminy, araka ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Jereo ary inona ny vokany? Araka ilay voalaza amin'ny Galatiana dia izao ny zava-misy, araka nambaran'i Paoly hoe: ary nankalaza an'Andriamanitra no ny amiko izy ireo, izy Paoly. Fa na dia mbola tsy noana tampoka ary izy ireo, dia efa nandre-tsaony momba n'ity lehilahy ity, milaza ny tena izany Paoly eo. Ary nilaza izy fa izany dia nankalazana an'i Jesosy Kristy tao amin'ny tenany. Ao amin'ny Tesaloniana faharoa indray toko voalohany 1:20 sy 2:20 ihany koa dia izao ny voalaza: ary noho izany koa no ivavahanay mandrakariva ho anareo mba ataon'Andriamantsika ho mendrika amin'ny fiantsoana ianareo, mba ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana rehetra, ny tsara sy ny asan'ny finoana, mba ankalazaina eo aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary ianareo kosa ao aminy, araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Hita izany fa manisa ny asa soratra izay soratan'i Paoly. Rehefa miresaka amin'ny olona izy dia sahala miteny hoe: jereo anie, na ny fiainako izany, na ny fahafatesako, na ny fahamponareo ihany koa, na ny vavolombelona ataonareo, dia izao anome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalazan'i Kristy isika amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Ary izay no lohalarina ambony indrindra ho azy. Koa rehefa any am-ponja izy dia milaza hoe: tsia, tsy hoe ratsy ho azy any aty amin'ny fonja izany, fa zao hitondra soa ve, hitondra soa an'i Kristy ve ny fandehanako any am-ponja. Ary dia toy izany koa ny vokatry ny fahaloratena ankalazana an'i Kristy ho an'i Paoly dia samy fandraisena avokoa, na ny fitohizan'ny fiainana na ny fahafatesana ao martyr. Eny ary andeha hiverina indray tsika amin'ny Filipiana toko voalohany. Inona no lazaina eo amin'ny 2:20 tapafaran'izay 2:20 izay. Filipiana toko voalohany 2:20 hoe: fatratra tokoa ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy tsangamenatra aho na amin'inona na amin'inona, fa tahaka n'isan'andro, eny ankehitriny koa dia amin'ny fahasahiana rehetra no ankalazana Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Mario tsara ty 2:20 ity izay milaza fa hoe ankalazaina ao amin'ny tenako Kristy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Ary avy eo dia mitohy amin'ny 2:20 izy manao hoe: fa Kristy no antony havelomako, ary ny fahafatesana no azoko tombony. Koa tsy sahala amin'ny hoe miaina ho an'i Kristy fotsiny, ary avy eo dia miala sasatra ny fahafatesana ve izany? Tsia! Ho an'i Paoly dia samy fandresena ireo. Ka ahoana raha fomba atakarantsika an'izany? Voalohany indrindra, raha voasazy tany am-ponjy Paoly ka mbola tsy maty, dia hanohy taona ho an'ny tompo izay ny fanapahan-keviny, ary ho mpanoro hevitra ny mpino vaovao ho toy ny ray mpia. Fantany fa raha mbola velona izy dia velona ho an'i Kristy, ho velona izy mba ankalaza sy anangana ny asan'Andriamanitra. Ary araka ny asehony amin'ny lesona eto dia hitako fa tena mahaliana ilay ananan'i Paoly an'izany fomba fijery toy ny ray mpia zany ho an'ireo izay nentiny ho an'i Kristy. Raha mijery ao amin'ny Korintiana voalohany toko 4 tsika, Tesaloniana voalohany toko 2, Galatiana toko 4, Filemona 1:10, ireo andalateny rehetra ireo dia manana lohahevitra ray iombonana, miresaka amin'ny olona izay ampiasain'ny tompo izy amin'ny fiovampony sy ny fahatongavana an'i Kristy, ary miantso an'ireo olona ireo ho zanaka nateraka, ary milaza ny tenany ho tahaka ny ray izay nitarika azy ireo. Sahala amin'ny hoe tsy nihevitra azy ireo ho vokatra fotsiny izy amin'ny fanompona ao an'Andriamanitra, fa no heveriny tena hoe zanaka ara-panahy mihitsy izy ireo,
ndre ny vakentsika le Korintiana voalohany toko faefatra fa 4:10 ka hatramin'ny 5:10 tsy ny hamenatra anareo anefa no andratako izany zavatra izany fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. Fa na dia manana mpampianatra ray alina ao amin'i Kristy azy ianareo dia tsy maro ray ianareo fa izao no niteraka anareo amin'i Kristy Jesosy tamin'ny filizany tsara. Koa mananatra anareo manahafa ianareo. Mareo tsara ilay 5:10 izay milaza hoe fa na dia manana mpanabe ray alina ao amin'i Kristy azy ianareo dia tsy maro ray ianareo fa izao no niteraka anareo tamin'ny filazantsara ao amin'i Kristy Jesosy. Koa mihoatra noho ny hoe nandre zavatra avy taty amiko fotsiny ianareo, eny tsy hoe nampianatra anareo fotsiny zavatra ohatr'izay aho, fa tena nanana fifandraisana manokana tamiko ianareo, ary milaza mihitsy izy fa ny anton'izay tokony hanana izy ireo fahatokisana bebe koa aminy dia satria mikarakara azy ireo hatrany izy. Ary hitantsika amin'izany ny fanompony. Nanangana fianakaviany finoana izy ary hitany fa adidy ny maharay ny mpino azy amin'izany heviny izany. Mety manana olona mampianatra ianareo izy izy. Fa izao tsy ho teto ianareo raha tsy nandray ny afatry ny filazana tsara izay netiko taminareo tamin'ny voalohany, izay manome fahatokisana ny fanompony. Ny tanjony izany dia ny hanome voninahitra an'i Kristy. Ary na dia eo amin'ny Korintiana 2:20 aza, rehefa mitanisa ireo kapoka sy vaky samby sy ny fandaozana rehetra izay natrehany izy, dia nilaza teo amin'ny fifaran'izany lisitra izany fa hoe miresaka momba mahazo azy isan'andro izy dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra. Fa mihoatra ny tsy fahampiana sy ny fanenjehana rehetra natrehany, ny entany lehibe indrindra dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra. Fa ny aina ho toy ny fifandraisana velona teo amin'ireo olona ireo sy Andriamanitra izy. Ary dia hoy izy fa Kristy no antony havelomako. Koa ny 2:20 sy 4:20 izany dia mitoy amin'ny filazana hoe raha ny aina amin'ny nofo no hitondra ny vokatry ny asako, fa ny toetra ao amin'ny nofo no mbola mahasoanareo kokoa. Inona izany no tena ambara eo amin'io teny hoe iaina amin'ny nofo sy ny hoe toetra amin'ny nofo io? Ny valiny izany eto dia izao hoe ny mbola ho velona. Ny fandrian'i Paoly mbola ho velona izany eto dia izao tsy ho an'ny tena ny velively fa ho an'ireo hafa ireo. Inona izany ny hevitra lehibe izay tsoahana tamin'ity fizarana voalohany ity? Voalohany indrindra dia izao hoe miaina ho an'i Kristy. Midika faharetana amin'ny fahoriana izany. Fiainana ao an'i Kristy dia tsy midika fiainana mora, fa avinoana hiatrika fahasairana sy fijaliana. Ary mampatsiahy Paoly fa niara-nombona tamin'i Kristy izy. Midika izany fa efa natolona an'i Kristy ny tenany na fiainana na fahafatesana. Zavatra lehibe azo tsoahana koa izao dia hoe ny fahafatesana dia tombony, ary fijoroana vavolombelona eo amin'ny hiraka izay tanterahana ihany koa izany. Mety ho sarotra ilay hoe tombony fahafatesana. Fa inona moa ny dikan'izany? Ny fanazavana manan-danja dia hoe ny fahafatesan'ny olomarina dia mety ho fijoroana vavolombelona mahery vaika manamafy ny fitaran'ny filazantsara ny fahasoavana. Misy fanazavana anankiray izay voalazan'ny SDA Bible Commentary manambara an'izao teny izao, volume 7 izany izy io page 147, hoe ny fanaratana an'i Kristy no tena zava-dehibe ho an'i Paoly. Raha hitan'ny tompony fa tsara kokoa ny ijoroany vavolombelona amin'ny alalan'ny fiainana sy ny fanompoana, dia anao izany izy. Kanefa ny fahafatesan'ny olomarina koa dia mety ho fanamafisana mahery vaika ny herin'ny filazantsara ny fahasoavana. Izany dia mety hitondra tombony ho amin'ny fanjakan'i Kristy. Izao no ambaran'i Paoly amin'ny Filipiana 2:20 manao hoe eny na dia ahidina ho fanatitra ahidina eo fanatitra ny fisorana finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary koa amin'ny Timoty 2:4 manao hoe fa izao dia efa atolotra sahady, ary efa miakaiky ny andro fialako, efa niady tsara aho hatanteraka ny fiazakazahako, nitahery ny finoana aho. Nino izany Paoly eto fa ny fahafatesany dia ho famarana ny asa misionerany. Ary mety ampahery ny Filipiana an'olo tena bebe kokoa izany na anaitra ny sasany andinika ny finoana izay ny tanany tampaharetana. Noho izany dia tompony fahafatesana ho an'ny apôstôly Paoly satria raha maty izy amin'ny fanandramana manaraka ao fantany dia ny fitsangana amin'ny maty, ary dia ahitany Kristy Paoly amin'izay fotoan'izay. Mandritra izay fotoan'izay dia fatantsara koa fa atory eo am-pasana izy ary eo anelalela ny fahafatesana sy ny fiavian'i Kristy fandrony izay toe-javatra izay. Izao no ambaran'ny lesona lahady amin'ny adalateny farany hoe ny faharetan'i Paoly
sy ny hafaliany mandritra ny fanagadrana lava sy tsy ara-drarona azo azy ny herim-pony ny finoany a dia toroteny tsy tapaka. Nisy tantara anankiray ity tantarany John Bradford ilay mpitary-pivavahany mpanjaka Edouard fahenina tao Angletera. Izy io dia anisany mpitoroteny nalaza indrindra tamin'izany fotoana izany kanefa dia novonoana martiro izy io noho ny finoany. Raha nentina ho any Neugat izy mba hodorana dia nomena lalana mba hiteny. Ary avy teo ambony sarety nitondrana azy tamin'ny fahafatesana nanomboka tany West London ka hatrany Newgate dia niantso antsiakijany izy hoe Kristy irery ihany no antony havelomako. Tahaka ny Paoly ihany koa dia nanorotra ny tenany ho amin'ny Iraky Bradford tamin'ny alalan'ny fiainany sy ny fahafatesana ao amin'ny Kristy. Izay ihany koa voalaza ao amin'ny lesona alatsinainy ny andalan-teny farany manao hoe navelan'ny Paoly tanteraka teo am-pelatana izay hitranga aminy eto an-tany ny fiainany. Na dia tsy ara-drariny ary izany satria natolo ny tamin'ny fitsarana ambony kokoa ny fiainany sy ny hoaviny. Mendrika sy manakaja ny fanekena sitrapon'Andriamanitra raha ny marina aza. Io ihany no lalana tokana azahoana fandresena ao anatin'ity ady iainantsika ity. Mazava ho azy fa Jesosy nohatra lavorary indrindra amin'ny fanekena sitrapon'Andriamanitra araka ny aseho amin'ny Paoly ao Filipianina 2:2. Raha fitinina izany ny fizarana voalohany ity dia izao hoe ny toe-tsain'ny Paoly dia mendrika ilay tahaka. Tokony hanana izany toe-tsainy izany koa isika. Ka raha velona ao an'io dia ankalaza an'Andriamanitra ary ampandroso ny asany sy hitondra ny hafa eo amin'ny filazantsara. Izany ny fanoloran-tenan'i Paoly. Mandritra izany fotoana izany dia tsy tokony hatahotra fahafatesana aho. Ka raha mampatory ihany tompo ka mifarana ny fiainako dia tombony izany satria manana fahatokiana ao amin'ny Kristy aho. Koa fomba fijery tsy azo lozonina izany. Raha velona aho hanana fiainana tsara. Raha maty aho ho fahafatesana tsara izany satria miafina ao amin'ny Kristy aho. Mbola nanaratra ny Kristy hatrany ary amin'ny farany dia azo ilay satroboninahitra izay omeny Kristy. Tena tsy misy safidy ratsy amin'izany fanapahan-kevitra izany fa samy fandresena. Izay ny toe-tsaina izay nananan'i Paoly na ny ho velona na ny ho faty ary dia mendrika ho alay tahaka izany. Iroso avy hatrany indray ny fizarana faharoa isika. Ny lohateny izany dia hoe ny fahafatesana dia toy ny torimaso. Alaitsika ao amin'ny fizarana talata izany fizarana faharoa izany. Ho resantsika voalohany aloha ny olana satria misy andininy izay mety ho diso fatakarina eto amin'ity andininy eto amin'ity Filipianina ity. Ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny 2:20 ka hatramin'ny 4:20 dia milaza Paoly hoe fa Kristy no antony havelomako ary fahafatesana no azoko tombony. Kanefa raha ny ho velona ho amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay ho fidiko fa sanganiana aniraniran'izy roa aho maniry hiala aho ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa ny toerako ao amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Amin'ny dikateny hafa dia izao no ambaran'ny 3:20 hoe mbola tery eo anelanelan'ny rototo aho manantena fandriana hiala ka ho any amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Nefa ny toetra amin'ny nofo no mbola mahasoa anareo kokoa. Eo amin'ny tapany faharoa eo amin'ny andininy hoe dia toy miteny izy hoe mahasoa anareo kokoa ny iainako amin'ny nofo fa raha ny safidy kosa mazava ho azy dia naleoko ny tsotra natory ary avy eo nafantatra fa miala sasatra amin'i Jesosy eo. Kanefa na izany izany dia izao misy mety hanana fanoherana amin'io vaky teny io tsika. Tsy niteny izy hoe miala sasatra miaraka amin'ny Kristy hoe resting with Jesus fa hoy izy hoe ho any amin'ny Kristy be with Christ. Hiditra amin'izany fanazavana izany atsika. Andao resantsika ny zava-misy. Inona no lazainy rehefa miresaka momba ny safidy ny teto izy hoe tery teo anelalelan'ny rototo aho manana fandriana hiala ka ho any amin'ny Kristy. Mazava ho azy fa ny safidy ny ho maty sa ho velona no voalaza amin'ireo hoe rototo ireo. Dia ambara eto fa manana fandriana ny hiala izy ka ho any amin'ny Kristy. Dia mety antany ny olona hoe midika ve izany fa rehefa maty ny olona dia miakatra any an-danitra avy hatrany? Ny valany araka ny fampianaram-baiboly dia hoe tsia. Firy antsika tokoa moa no hijery an'izany raha ohatra ka io ihany zavatra nosoratan'i Paoly momba ny toetrany maty. Mety hanahirantsaina izany. Mety eritreritra ianao fa amin'ny fotoana izay ilako na hafatesako
dia andeha ho any amin'i Kristy avy hatrany aho ary folo segondra aorianany afatesako dia miresaka amin'ireo masina aho. Ary moa ve izay ny zavatra ampianarin'i Paoly momba ny toetrany maty eto? Ny valiny dia tsia. Ahoana ary no ahafahako miteny an'izany? Ahoana no ahafahantsika mamaha an'izany olana izany? Eny ry mpiara-mianatra malala, fantatry Paoly tsara ary nampianariny ny fahamarinana momba ny toetrany maty. Ohatra, ao amin'ny bokin'ny Filipianina eo ihany fa ao amin'ny 7 ny 9:11 dia izao no voalaza. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Fa raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty, mazava tsara eto izany fa takatry Paoly fa ny fanantenana dia ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy amin'ny fandehanana ho faty. Averiko indray mandeha, ny fanantenana dia ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy any amin'ny fandehanana ho faty. Raha toa ka makany an-danitra ny olona raha vao maty, dia midika izany fa le fahafatesana izany ny fanantenana ho an'izay karazana fampianarana izay, ho an'ny olona izay mino an'izay fampianarana izay. Eto anefa ny fahafatesana ho an'ny Paoly dia izao, tsy izay ny fanantenana lehibe, fa izay tonga aorianan'izay dia le fitsanganana amin'ny maty. Ka raha milaza izy hoe hiala ka ho any dia mazava ho azy fa tsy miresaka momba fialana amin'ny vatana avy hatrany amin'ny fandehana na makany an-danitra izy. Taka mazava tsara fa ny fialana ka ho any izay voalaza eto dia ho tonga any amin'ilay fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany rehefa ho avy indray Kristy. Iray amin'ireo fototsy ny finoana kristianina ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fitsanganana amin'ny maty natao tamin'i Kristy dia tsy hoe fitsanganana fanahy fotsiny fa fitsanganana vatana ihany koa. Ary manerana ny soratra masina rehetra araka ny asehon'ny apôstôly Paoly dia miandry fitsanganana amin'ny maty ny olona maty ao am-pasana eo amin'i Kristy. Misy andalan-teny hafa ihany koa nefa manahirana amin'ny asa soratry Paoly. Andao jerentsika ny Korinthianina faharoa 5:1-4. Korinthianina faharoa 5:1-4 hoe: fa fantatsika fa raha ravana ny trano ilayntsika etỳ an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ny trano ambara eto dia manondro ny vatan'olona izay velona manana trano lay na hoe fitafiana. Ny 2:2-4 dia izao indray no miseho hoe: ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay any an-danitra koa, fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka, fa isika izao amin'izao lay izao dia misento noho ny mavesatra antsika, satria tsy tiantsika ny endahana fa ny mba ho tafiana koa mba ately ny fiainana ny mety maty. Mety hampisafiritaka ny sasany angamba izany vakiteny izany sa ahoana? Fa raha toizantsika vakiteny eo amin'ny 9:1 dia izao voalaza hoe: koa matoky mandrakarivo isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo. Raha eo amin'ny andinina io izany Paoly dia mitondra ny hevitra momba ny vatana izay indrindra no resahana eto. Mazava ho azy fa momba ny vatana izany resahana, saingy jereo fa misy koa ny zavatra hafa resahana eto hoe misy ny hoe trano lay etỳ an-tany dia misy ny hoe trano lay any an-danitra. Dia jereo ihany koa fa manampy safidy fahatelo izy dia hoe mitanjaka na hoe tsy manana trano lay. Ary izany dia fanondroana ny fahafatesana ilay hoe mitanjaka. Koa mazava tsara izany fa nampianatra Paoly fa misy ny fiainana sy fisiana ary vatana etỳ an-tany izay ananantsika, ary misy koa ny any an-danitra. Saingy eo anelanelan'ireo anankiroa ireo dia misy ity toetra mitanjaka ity izay tsy misy fitafiana na trano lay, dia ny fahafatesana izany. Ary io dia tsy mbola nalazany zavatra betsaka satria ny fantatry Paoly ny amin'izany dia hoe tsy mahatsiaro ny olona ao anatin'izany, tsy tsisy fahatsiarovana ny amin'izany. Amin'ny teny hafa izany fatakaran'ny Paoly eto dia izao hoe eny misy an'ity zavatra hafa ity eo afovoany dia ilay hoe mitanjaka tsy misy trano lay intsony. Dia izao tsy mahalalana inona ny momba an'izany aho izy satria tsy misy fahatsiarovan-tena amin'ny fahafatesana araka voalazan'ny soratra masina. Mazava tsara izany fa manondro ilay toetra ny fisiana telo ny apôstôly Paoly eto: ny iray amin'ny vatana izay velona, ny iray eo am-pasana izay tsy mitafy, ary ny iray ho tafiana bebe koa amin'ny vatana any an-danitra, ny vatana tsy mety maty izay azontsika amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty amin'ny fiavian'i Kristy. Ary ny fampianaran'ny Paoly mazava indrindra amin'izany raha ny amiko dia ny Tesalonianina voalohany 2:1-13. Rehefa miteny izy hoe: fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy harelovana nareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana.
ko nytanjon'ny paoly zany eto dia zao ny azahoana antoka fa mazava tsara amintsika ny zavatra misy momban'izany ary dia manohy miteny izy eo amin'ny tesaloniana voalohany io a toko faefatra io na diny faefatra ambin'ny folo manao hoe fa raha inoantsika fa efa maty jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa nitondran'andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i jesosy hiaraka aminy jereo tsara ary mpiara-mianatra malala misy ilay toetry ny fahafatesana mitovy amin'ny torimaso tsy mitafy ary tahaka an' jesosy nanana fiainana avy eo maty ary natsangana tamin'ny maty dia toy izany ihany koa isika ary manazava izy hoe raoviana ary amin'ny fomba ahoana no hitsangana izany eo amin'ny andiny fa 5 sy 4 dia izao no voalaza eto hoe fa izao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavan'ny tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry akory fa ny tenan'ny tompo no hidina avany an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fianarik'anjely ary ny tropinan'andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha anefa 7 ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eo eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompony ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakarivo isika koa dia mampitovy ny tenany amin'ireo izay velona sy mitoetra paoly eto isika ozy izy fa ny tena tiany lazaina dia zao misy vondrona roa amin'ny fotoana iray io dia izao ny maty ao amin'ny tompo sy ny velona ao amin'ny tompo ary rehefa tonga jesosy dia mandeha miaraka amin'ny jesosy izy ireo ary ina no lazaindreo avy eo ary dia ho any amin'ny tompo mandrakarivo isika takatry paoly mazava tsara zany eto hoe raoviana ary amin'ny fomba ahoana no hiarahana amin'ny tompo raoviana zany ary fomba ahoana no hiarahana amin'ny tompo dia voalaza tsara eto hoe amin'ny fitsangarana amin'ny maty amin'ny fiavian'i Kristy fanondroana ka raha miverina any Filipiana zany tsika ka miresaka izy hoe fa tsara koa azy ny hialaka ho any amin'ny tompo dia izao satria efa nampianatra azy ireo ny apôstôly paoly dia fantatra izy ireo izay tiany apôstôly paoly lazaina eny tsy ny safotofoto mihitsy azy amin'ny fisainan'izy ireo mandray an'izany teny izany koa jereo fa ireto dia taratasy ho amin'ny fiangonana izay nisoratana koa mazava tsara mandrakariva ny hafany momba ny zava-misy amin'ny fahafatesana zao koa nefa ny zavatra izay tiantsika ho resahana tsy mitovy ny hoe zava-misy momba ny fahafatesana sy ny hoe fanandramana amin'ny fahafatesana andao ampiasa lojika kely sika fantatsika tsara fa ny maty dia tsy mahalala ny fandehan'ny fotoana mihitsy ary ny baiboly dia milaza amintsika mazava tsara ny amin'izany fa tsy mahalala ninina ny maty tsy misy fahatserovatena tsy misy fiderana tsy misy hira tsy misy fitaterana tsy misy fidirana amin'ny tany tsy misy fivezivezena etsero tsy misy nininina sala mitorimaso tsy misy nofo zany manakify masonao ianao mifo anao avy eo amin'ny fitsangarana amin'ny maty angamba ianao efa nandeha tany amin'izay toerana anankiray hoe nifo ianao nefa tsy mifandrinao tsony no eo mety manana zany fahatsapana fa verezan-kevitra izany ianao na hoe désorientation izy tsika hoe ambaiza moa za ty ary zay zavatra misy ohatra rehefa misy olona anankiray tratrany accident ka tsy nahatsiaro tena rehefa taitra avy eo izy dia eo ambony fandrina farafaran'ny hôpitaly misy azy dia manontany tena hoe aiza zao na izany na tsy zany satria ny fandehan'ny fotoana dia tsy fantatry ny maty mihitsy ny fahatserovatena manaraka dia rehefa amin'ny fitsanganany tena maty izay iseho avy hatrany eto zany ny fanandramana amin'ny fahafatesana dia ny hiala sy ho any amin'ny tompo amin'izay fotoana hitsanganana amin'ny maty izay zao voalaza ny lesontsika amin'ny lesona talata andalateny 5 ny fialan'ny paoly amin'ity fiainana ankehitriny ity mba ho any amin'ny Kristy dia nidika hoe miaraka aminy amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana mba hatratratra fitsanganany maty ary azo antoka fa fatany koa fa anakipiny maso ny amin'ny fahafatesana izy ary ny zavatra manaraka ao fatany ao anatin'nyray mpimaso dia ny ahita an' Jesosy izay hitondra azy miaraka amin'ny voakan'Andriamanitra rehetra ho any amin'ilay toerana izay efa noman'i Jesosy ho an'izay rehetra tia azy ary rehefa nresantsika ihany koa amin'ny Jaona 9:7 izay nolazain'i Jesosy hoe andeha amboatra fitoerana anareo ary raha andeha amboatra fitoerana anareo dia ho avy indray andrainareo any amiko ka izay toerako no itoeranareo koa mazava tsara zany dikan'izany teny zany amin'ny Jesosy dia hoe taka Jesosy tsara fa ny any fomba izay hitoerantsika miaraka aminy amin'izay misy azy dia ny fiverenany akatsika indray fa tsy hoe amin'ilay fahafatesan'ilay olona akory mazava ho azy zany fa manondro ny fiavian'i Kristy fanondrony izay fotoana izay ny zavatra manaraka izay hitako raha maty aho dia Jesosy sy ny fialana ho any aminy izany natonga amin'ny Paoly ilaza fa tsara lavitra ny andao satria ny zavatra manaraka ho hitany dia Jesosy sy ny fiainana mandrakizay izay ilay fanandramana ny amin'ny fahafatesana ho resantsika indray ary zany hoe
ahoana marina moa ny ambaran'ny baiboly momba zany fahafatesana zany. Mampitany fahafatesana amin'ny torimasina ny soratra masina. Ao amin'ny tantarany nananganana ny zanakavavany Zay ohatra. Ao amin'ny Luka 4:15 dia nilaza Jesosy fa matory izy. Nefa Luka dia nanohy ny tantara mazava tsara fa hoe fantatry ny olona nefa fa efa maty izy. Dia toy izany koa ny zavatra miseho momba ny tantaran'ny Lazarosy eo amin'ny Jaona 1:12 dia nilaza koa Jesosy hoe matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho. Boky asan'ny apôstôly ihany koa izay nisoratan'ny Luka dia milaza fa i Stefanina rehefa maty dia natory. Laza amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 hoe dia nandoalika izy ka niantso tamin'ny fehemaherina nanao hoe tompo aza tao eniny ane izao ta izao. Ary rehefa nilaza zany izy dia nodimandry. Dia toy izany ihany koa Davida amin'ny asan'ny apôstôly 3:1 manao hoe fa Davida rehefa nahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ason'ny olona niarabelona taminy dia nodimandry ka nangonina ao any amin'ny razana izy ary tratra ny loha. Petera koa milaza leo ray aman-dreny be izay nilaza hoe razantsika dia nilaza hoe matory izy ireo hoe fatr'izay midiny razana amandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Le hoe razana amandry dia hoe matory zany ny efa maty. Ao amin'ny Matio ihany koa 7:12 dia milaza mazava hoe soratra masina hoe ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. Midika izany fa ny vahaolana fahafatesana dia tsisy afa-tsy ny fitsangana vatana amin'ny maty. Fa tsy hoe ny fahafatesana izay iheverana fa mbola velona ara-tsaina ny ambadimbadika any na ny toeran-kafa any le olona. Ina zany fetikevitra amin'ny fivizarana faharoa ty. Ny fahafatesana zany dia toy ny torimaso. Izay le hoe zava-misy momba fahafatesana. Miandry ny fanantenana dia ny fitsangana fiavian'i Kristy eo am-pasana ny maty. Amin'ny fanandramana iainan'ny olona maty dia tao tampoka izay fionana amin'ny Kristy izay satria tsy mahatsapa fotoana ny maty. Hitsavetrany amin'ny fizarana fahatelo sika satria mandeha dia mandeha ihany ny fotoana. Ny lohateny zany dia hoe firaisana ao amin'ny Kristy. Alaintsika ao fizarana laribilaka misy soma zany. Na Jesosy na i Paoly dia samy nanana hita mavesatra mba iraisany fiangonan'Andriamanitra. Rehefa namarina ny fanompony Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10 dia nivavaka izy. Ny zavaka voalohany izay nivavahan'i Jesosy dia momba ny fifandraisany amin'ny rainy. Saingy avy eo izy dia nitodika sy nivavaka ho an'ny mpianany. Ary farany dia nivavaka ao an'ireo rehetra izay ninony. Dia ny vakintsika Jaona 7:20 izao voalaza amin'nara Jesosy hoe nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako fa ho an'izay mino akoho no ny teniny. Mba ho ray ihany izy rehetra takanao ray ato amiko ary izao koa aminao mba ho amintsika koa izy mba hinoany izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Nieritreritra ny firaisany tamin'ny rainy izy dia hoy izy koa izy hoe tiako izany firaisany zany ho an'ireto mpianatra reto ary tiany tsy hoe Kristy sy fiangonana ety an-tany ihany no iray fa tiany iray ihany tontolo rehetrarehetra ihany koa reto mpianatra reto. I Paoly dia hiverina amin'izany imbetsaka amin'ny asa sorany fa misy ny maha-iray ny olom-pirenena an-danitra sy ny tenan'i Kristy manontolo izay tsy mikasika ity tany ity fotsiny. Ny tontolo rehetra dia iray eo aminy ary izay firaisana izay no iray amin'ireo toetra izay mampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Filipiana 1:17 dia milaza zao teny izao ny apôstôly Paoly hoe izao ihany no teniko. Aoka ny fitorantenanareo mendrika ny filazantsarani Kristy ka na ho tonga hitanareo na tsy ho tonga dia andreny momba anareo fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Koa izany mahiray ny fanahy izany sy ny saina izany dia tiany Paoly mba ho hitan'ny olona ary fantany ka na tsy eo azy izy dia afaka mandre momba an'izany ny olona. Ary jereo fa firaisan-tsaina miara-miezaka ao an-tanjona ambonana izay ny tiany Paoly tanterahana dia ny finoana filazantsara. Ary izany koa dia mikasika ny leson'ny herinandro fa ny zavatra mampiray dia tsy hoe kolotsaina na fiteny na hoe zoam-pirenena fa ny finoana ny filazantsara. Misy ny fatoran'ny finoana izay fototsy ny firaisana kristianina rehetra. Eo amin'ny 7:20 sy 8:20 dia izao hoe mana-masina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. 9:20 dia hoe ao ary-anyreto no anamasinako ny tenako mba anamasina ny fahamarinanao azy. Dia toy izany koa amin'ny Jaona 1:7 hoe fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana fiombonana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadeo antsika ho afaka amin'ny ota rehetra.
izao ny voalaza ny lesona lakamisy paragrafy voalohany satria tena ilaina ny firaisana mba hatanteraka ny hiraka fampilezana ty afatra izay men'andriamanitra ty ary satria ny vavaka jesosy amin'ny jaona 7 dia manasongadana ny fahamarinana avy amin'ny tenin'andriamanitra ho iray amin'ireo lakile manandanja indrindra amin'ny firaisana dia tsy azo sarana zany ny afatra izay alefantsika ny hiraka izay ataontsika ary ny firaisantsika ireo zavatra telo ireo dia miara-mitsangana na miara-mirodana raha misy ray tsy eo dia tsy ahomby isika fa raha eo avokoa izy telo dia tsy misy tokony hatahorana tsy mila matahotra na amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana isika manoloana ny fanoherana vavaka jesosy eo amin'ny jaona 7 dia manasongadana fa ny fahamarinany tenin'andriamanitra dia raha eo amin'ireo fanalahidy manandanja indrindra manome ny firaisana tsy azo sarana amin'ny hiraka ampanaovina antsika na ny firaisantsika izany ka ho an'ity etsika advantista tantarany andro fafito ity izay natsangan'andriamanitra amin'izao tontolo izao dia tsy tiako ny iray fotsiny satria manana ny anarana hoe kristianina isika na ny anarana hoe advantista tantarany andro fafito fa ny votoatin'ny afatra lay fahamarinan'andriamanitra ao anatin'izany afatra izany izay no zava-dehibe ny afatra no mampiray antsika ary aveo sika dia mirahina voalamina amin'ny fanompoana mba anomezany hiraka izany ho an'izao tontolo izao koa ny firaisantsika sy ny afatra ary ny hiraka izay ampanaovina antsika zany dia mifamatotra tsy afaka manana ny iray isika nefa tsy manana ny hafa koa isaka mitenysika hoe eny advantista isika fa tsy mizara ny fitiavana ny fanahy tsy miezaka manorona dia izao tsy manana n'izany firaisana izany sika ndeny hoe hoarina bebe koa zany hevitra izany betsaka ny miresaka n'ity hevitra ity eny anivon'ny fiangonana rehetrarehetra eny hoe iray ao anatin'ny fahasamihafana ka dia andao apetraka dao ny fahasamihafantsika rehetrarehetra andaontsika mba iray eny medebe ny olona manao ezaka amin'izany mba hananana firaisana saingy tsy voatery anao izany aho amin'ny olona ray izay mino fahamarinana takan'izay noko azy fa tonga dia miray ho azy ny olona anankiray izay mitovy an'izany finoana izany izany fanantenana ao anatin'izany ohatra fotsiny raha makany fiangonana advantista ray ao any mba any lavitra any izay tsy mbola hitako mihitsy ireo olona reo fa rehefa miona amin'ireo olona reo satria iray ny fahamarinana ato anatiko iray ny fanantenana ao anatiko dia izao tafaray ho azy amin'ireo olona reo ary dia tafaray amin'ireo olona reo koa raha mivilivily amin'izany ianao ka miezaka manamboatra ny zavatra ao manokana dia mety hanana firaisana ihany ianao saingy tsy firaisan'ny finoana izay ny efesianina koa mazava ho azy nosoratan'i paoly an'izao afatra izao miresaka momba ny firaisan'ny finoana io ary zao voalaza amin'ny efesianina 2:1-12 hoe izy nanome sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany evanjelista, ny sasany mpianatra mpampianatra mba fanomanana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana ho amin'ny fampandroana tenan'i Kristy mandrapatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fararana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe araka ny refy ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy mba tsy ho zaza intsony sika ka ilangirana sy ampitambolombolen'ny fitaka hitondrano amin'ny fahadisoana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'izay zavatra rehetra amin'izay loha dia Kristy ny tanjon'ity firaisan'ity zany dia izao tsy ny hifanaraka fotsiny eny fa ny hitombo miaraka sy hitovy amin'ny Kristy ary rehefa miveriny Kristy dia misy fiangonana izay mitovy aminazy tanteraka sy manao zavatra tahaka azy hitsena azy dia eo ray tahaka ny Kristy ny kristianina rehetra ary izay ny firaisana izay tian'Andriamanitra ho tanterahana ary izany dia ho tonga amin'ny alalan'ny fahatokiana ny afatra fahatokiana ny fahamarinana izay voalaza ny soratra masina izay nomenantsika ihany voalaza amin'ny lesona zoma ihany koa ary faly eo raha naseho zany afatra izany fa rehefa mijery ny farany andro sika rehefa manjary mazavatra any ny mazava sy ny fisehon'ny zavatra amin'ny andro farany dia isy faratampony amin'ny firaisana izay iseho amin'ny andro farany indrindra zao voalaza ao amin'ny lesona andalateny faharoa amin'ny lesona zoma hoe tsy mbola nisy fahasamihafan'ny finoana atao amin'ny kristianisma lehibe tahaka izao ankehitriny izao raha nilaina ny fanomezana apôstôly, mpaminany, evanjelista, mpiandry, mpampianatra ary voalazan'ny efesianina mba hitazonana firaisan'ny fiangonana tany am-piantohana mainka fa ilainy zany ankehitriny mba amirena firaisana indray ary mazava tsara avy amin'ny faminaniana fa tanjon'Andriamanitra ny amerina ny firaisan'ny fiangonana amin'ny andro farany voalaza fa ahita mifanaraka ny mpitily rehefa averin'ny tompo indray izy iona
Voalaza koa fa amin'ny andro farany dia atakatra ny endry rehefa tanteraka izany dia isy firaisan'ny finoana eo amin'izay rehetra iverin'Andriamanitra ho endry satria izay tena mahafantatra ny marina dia tsy maintsy mahafantatra mitovy. Avy amin'izao fiheverana izao dia hita fa ilay toetra tonga lafatra ho amin'ny fiangonana voalaza eto dia mbola ho avy. Noho izany ireo fanomezanareo dia mbola tsy nahavita tanteraka ny tanjona akory. Omena toky izany tsika eto fa ny mpitily dia ahita maso mifanatrika rehefa ampiditra ny ziona indray ny tompo amin'ny fiaviany fanondrony. Ary koa amin'ny andro farany ny endry dia atakatra. Rehefa tanteraka izany dia isy ny firaisan'ny finoana eo amin'izay rehetra iverin'Andriamanitra fa endry. Satria ireo izay tena mahatakatra tsara amin'ny fomba marina dia tsy maintsy atakatra mitovy. Tena tsara izany voasoratra izany hoe ireo izay tena mahatakatra tsara amin'ny fomba marina dia tsy maintsy atakatra amin'ny fomba mitovy. Ary izany fatakarana izany dia mitondra firaisana amin'ny andro farany. Ary izay no fijoroana vavolombelona an'ity tontolo misy antsika ity. Izao voalaza ny lesona sabata tolakandro amin'ny andalan-teny fahatelo hoe fony fiainana. Ary tena zava-dehibe ny fosantsika mafy ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra mandritra ireo taona izay omen'Andriamanitra antsika. Ampahany lehibe amin'izany asa izany ny fandrisihana ho amin'ny firaisan'ny finoana. Ny fiain'ity fizarana fahatelo ity izany dia izao hoe ao amin'ny vavaka nataon'i Jesosy farany eo amin'ny Jaona 7:12 dia izao no tena fototra. Hamasino ho amin'ny fahamarinanao izy, ny teninao ny fahamarinana. Ary ny tanjona firaisana dia izao mba inono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Paoly koa dia miteny eo Filipiana 2:7 manao hoe mijoroa mafy amin'ny fanahy iray, amin'ny saina iray, miady miaraka ho an'ny finoan'ny filazantsara. Reto zavatra telo reto izay tsy azo sarana dia izao hoe ny hafatra, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany, ny hiraka tanterahantsika, fitorian'ny filazantsara ary ny firaisana. Ireo zavatra telo ireo dia tsy azo sarana ao anivon'ny fiangonana. Raha tsy misy ny ray amin'ireo dia miraraka ny ambiny rehetrarehetra. Fa reha eo avokoa izy rehetrarehetra dia tsy misy tokony atahorana fa tsy maintsy mandresy satria miray eo amin'ny fahamarinana sy ny asangonana isika. Fa mitina izany dia izao hoe amin'ity lesona fiainana sy fahafatesana ity dia mandray hafatra lehibe isika. Aoka anina toe-tsaina tahaka izay nanana amin'ny Paoly isika. Fa na fiainana na fahafatesana, Kristy no asandratra. Tsy misy ny fatiantoka fa samy fandresena no hita. Aoka koa tsika halala tsara ny Baiboly momba fahafatesana, torimaso izy io, ary ny fanantenana dia ny fitsanganana amin'ny maty. Aoka tsika hanorina firaisana miorina amin'ny fahamarinana satria tenin'Andriamanitra no mifototra ny firaisana izany sy ny hiraka izay tanterahantsika. Misaorantsika rehetra izay miaino hatramin'ny farana izao lesona izao. Andriamanitra anie hitahantsika rehetra ary hanampy antsika hivelona ho an'i Kristy, hatoky azy amin'ny fahafatesana ary ho iray amin'ny fahamarinana. Mampanantena antsika indray amin'ny fotoana manaraka fa mbola eo aneto isika ka dia mametraka ny mandra-piona sy mandra-piresaka indray tompoko. Hiaraka hivavaka antsika marana izao fotoana izao. Raha ianao izay ny an-danitra misaotra anao indray izahay no ny teninao, mangataka izay mba hanampianao anay ho afaka hanahaka izany fanantenana feno fahatsarana hitanay tao amin'ny apôstôly Paoly izany, izay nanahaka an'i Kristy ihany koa. Mivavaka izay tompo, na hiatrika amin'ny fiainana na fahafatesana mba ho velona ny voninahitra anao hatrany hatrany izay, ary ny fanantenanay dia hitondra anay hatramin'ny farany, ary irahina amin'ny fahamarinana izay ka ho fantatr' izao tontolo izao amin'izany firaisana sy fankatiavanay izany fa hampanaraka anao izahay. Mivavaka manokana ao tompo amin'ity namako ity izay mpiara-mianatra eto izay mihaino izao Hope Radio izao. Mivavaka manokana ao mba hitahinao azy ireo amin'ny zavatra rehetra araka ny sitraponao. Feno ny fananao masina izay mba handeha hatrany hanandratra anao eo amin'ny fiainanay rehetra. Fa tombonao izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.